mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falimiraba tsika revako malala tratry ity alatsinainy fa 4 ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika anio dia ny taratasy nosoratan'ny Paoly ho an'ny Romanina toko 9:1 ka hatramin'ny 4:4. Romanina toko 9:1 ka hatramin'ny 4:4. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Inona ary no lazaintsika? Mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana? Sanatry izany. Ataontsika izay efa maty eny amin'ny ota ahoana no hovelona aminy ihany. Tsy fantatrareo va? Fa na iza isika no efa nobatisa ho amin'ny Kristy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nanganan'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny iray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Fa raha nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganany. Fa fantatsika fa ny toentsika taloha dia niaraka nombona taminy hanimbanany tenan'ny ota mba tsy hanompontsika ny ota intsony. Fa izay efa maty dia afaka amin'ny ota. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ary fantatsika fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Kristy dia tsy maty intsony izy, tsy manan-kery amin'ny intsony ny fahafatesana. Fa ny amin'ny hahafatesana dia maty ny amin'ny ota indray mandeha izy, fa ny amin'ny hahavelomany kosa dia velona ho an'Andriamanitra izy. Ary aoka ho tahaka izany koa ianareo, ka ny tenanareo dia atao ho efa maty ny amin'ny ota, fa velona ho an'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aza velona ny ota hanjaka amin'ny tenanareo mety maty, hanarahanareo ny filany. Ary aza manolotra momba ny tenanareo amin'ny ota ho fedin'ny tsy fahamarinana, fa atolory ny tenanareo an'Andriamanitra toy ny efa maty nefa velona, ary momba ny tenanareo fiadian'ny fahamarinana ao an'Andriamanitra. Fa ny ota tsy hanan-kery aminareo, fa tsy mba ambany lalàna ianareo, fa ambany fahasoavana. Ay masino, manamasinana amin'ny fahamarinana ny tenanao ny fahamarinana. Amen. Havana andin-tsotra masina matetika rentsika amin'ny fotoana anaovana batisa, amin'ny fotoana manambarana ny sitrapon'Andriamanitra, ary amin'ny fotoana izay amakina ny famelan-kely kokoa aza ity Romanina toko 9 ity. Manan-karena ny evitenin'ny Romanina toko 9 mazava ho azy tahaka ny sotra masina rehetra, saingy manana izay mampiavaka azy ity Romanina toko 9 ity, fa tena manome toerana ny fahasoavana, manome toerana ny famelan-keloka, manome toerana ny fananana fiainana vaovao ao amin'i Jesosy. Ny 7 ka hatramin'ny 7 no akaitsika fampaherezana afaka malalaka hanazavany Paoly mikasika ny batisa. Ny batisa ho Paoly dia izao, tsy fantatrareo va? Fa na iza isika no efa natao batisa ho an'i Kristy Jesosy dia natao batisa ho amin'ny fahafatesany. Koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika mba ho tahaka ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty no andehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Raha mitenitsika hoe batisa ry havako, dia ny teny hoe batisa dia voambolana aty amin'ny testamenta vaovao ihany. Tsy mahita hoe batisa ianao amin'ny testamenta taloha mazava ho azy, satria ny batisa dia teny grika batistène na batizo, milaza hoe atsoboka ao anaty rano, na ampandalovina rano, na asitrika ao anaty rano, na asoka anaty rano. Mety ho malaza daholo ny teny hoe batistène na batizo izany. Satria ary ilay teny hoe batisa dia tsy zavatry ny testamenta taloha, fa ny testamenta vaovao dia mampametra-panontaniana manao hoe raha ohatra ary ka aty amin'ny testamenta taloha ihany ny ahitana hoe batisa, na ahoana no atao hoe ara-tsoatra masina ny batisa?
satria ny atao hoe ara-tsohatra masina de ara-tsohatra masina ny sohatry ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao fa raha tsohatra masiny testamenta taloha fotsiny de tsy ampy, raha tsohatra masiny testamenta vaovao fotsiny de tsy feno. Ka nahoana ny ilazana fa tena ratsohatra masina ny batisa nefa ny teny hoe batisa asa tsy ao amin'ny testamenta taloha. Ny valiny de zao manana ny batisany ny testamenta taloha de natao hoe famorana, tandindon'ny batisa ny famorana. Rehefa mitenitsika hoe tandindona de tsy milaza lay tena izy tsy akory saingy pelo lalana ilay tena izy, eo akaikiny eo lay tena izy. Raha mahita tandindona olona ianao de misy olona eo zany mazava ho azy fa tsy lay tandindona akory ny olona fa lay tandindona de milaza fotsiny ihany napelo lalana fa misy olona eo. Dia tahak'izay ny famorana ny havako. Ny famorana dia pelo lalana ny batisa. Inona moa ny atao hoe famorana? Ny famorana de ilay fifanarahan'Andriamanitra sy Abrahama. Nanao fifanarahana berita na ataovy hoe contrat Andriamanitra sy Abrahama. Dia ny fanarahana izy mianaka Genesis 2:20 de tsotra be mihitsy ny berita abrahamika na ny fifanarahany Abrahama sy Andriamanitra. Ny taranaky Abrahama dia ho vahoaka an'Andriamanitra, hanompo an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra kosa de hitahy ny vahoaka na ny taranaky Abrahama. Zay fotsiny le fanarahana. Hoe Andriamanitra ny antsony Abrahama de nanaiky Abrahama fa ny taranany de hanompo an'Andriamanitra. Ary Andriamanitra kosa dia hitahy ny taranaky Abrahama. Zay le fanarahana. De nanaiky Abrahama de ny soniavina ny fanekena de ny famorana no sonian'lay fanekena. Zany hoe tsy ny famorana akory ny fanarahany Andriamanitra sy Abrahama okazava, fa lay famorana dia symbole na famantarana ilay fifanarahana. Fa ny fifanarahana de zao ny taranaky Abrahama hanompo an'Andriamanitra ary Andriamanitra hitahy ny taranaky Abrahama. Zay ihany le fanarahana. De ny soniavina ary lay soni de tsy afa-tsy akory fa ilay famorana. Noho zany de isaky ny nanao famorana ny taranaky Abrahama de midika ho mampiditra ny zanany ao anatin'lay fifanekena na lay vahoaka an'Andriamanitra. Ny famorana zany de famantarana hitamaso ny fampidirana ilay zanaka na lay zaza na lay olona ho ao am'lay fifanarahana ny fanaovana tamin'Andriamanitra, zany hoe tonga vahoaka an'Andriamanitra ary tsy hanompo afa-tsy Andriamanitra. Ny tanjona tsy ny famorana, fa ny famorana de zao famantarana hitamaso ihany. Fa ny endrika isehoan'lay famorana de tsy afa-tsy akory fa fanehoana ilay fifanarahana tamin'Andriamanitra. Zay natonga ny Davida ankeny sany ady tamin'ny Goliaty. Hoy Davida manao hoe inona ny atahoranareo ny Filistina tsy mifory io? Io ange tsy mifory. Ny dikan'le tsy mifory tsy lafin'ny klinika na lafin'ny fizika na lafin'ny ara-olombelona fa hoe tsy zanak'Andriamanitra io, tsy vahoaka an'Andriamanitra io, tsy mpanompon'Andriamanitra io, ka nahoana ianareo no matahotra an'io, tsy zanaky ny fitahiny io, fa isika mifory, zany hoe isika vahoaka an'Andriamanitra, zanaky ny fitahina, zanak'Andriamanitra, ahoana isika no atahotra any Goliaty. Zay ny teo an-tsain'i Davida. Hitantsika eo ny tantarany bokin'ny Samoela. Fa ny zavatra nitranga tena nelanelany teny melony atongavan'ny batisa dia niala tamin'Andriamanitra ny zanaky ny taranaky Abrahama. Nataony ihany le famorana, nataony ihany fa lay fanarahana tsy nataony. Zany hoe lay forma nataony fa lay fond tsy nataony. Lay endriky ivelany nataony ihany fa lay votoatin'lay fanarahana tsy nataony. Nanompo andriamanitra hafa ihany izy, tsy nanaraka ny didin'Andriamanitra izy, niala tamin'ny finoan'Andriamanitra, tsy tahaka ny finoan'i Abrahama izy, fa ny famorana nataony ihany. Nataony foana ny famorana nataony ihany. Ary ny loza de zao ny heverina izy ireo fa zony na droany ny hotahin'Andriamanitra. Hoe anga Andriamanitra fa miala aminay io no zanak'Israely. Zay nke taranaky Abrahama nanao fanekena taminay izy, nanao voady taminay Andriamanitra fa fanaraka tamin-drazanay, no zany dia tsy maintsy mitahy anay izy. Dia naniraka ny Jaona mpanao batisa Andriamanitra. Hitantsika eo amin'ny Lioka 7:7. Naniraka ny Jaona mpanao batisa Andriamanitra. Miteny hoe mandeha any ianao ry Jaona, ambarao amin'ireo taranaky Abrahama reo ny fahadisoany. Ambarao amin'ny taranaky Abrahama ny fahadisoany. Inona ny fahadisoany? Andriamanitra topoina amin'ny fomba no eritreretiny ahy.
hoe ataony ihany le famorana de velony fa ny famorana ny fanomponan'andriamanitra tsy ahoy andriamanitra tsy zay ny fanarahako tamin'ny abrahama lazao aminy fa afaka manangana taranaka ho an'ny abrahama amin'ny alalan'ireo vato ireto a mafy be zany te zany ry avako malala tena teny mahery mihitsy ny zanak'israely mirehare manao hoe zay nge taranaky abrahamy zay nge taranaky abrahamy de hoy Jaona Paonao Batisa andinin'ny favalo amin'ny Luka 7 mamoaza vo mendrika ny fibebahana ary aza manao hoe taranaky abrahama rainay zahay manana ny abrahama ho rainay zahay fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny abrahama fa am'reto vato ireto zany hoe tandremo so mirehare ny dikan'izany mihebohebo hoe taranaky abrahama fa izao jereo reo vato reo fa reo dia azon'Andriamanitra tao ho tonga taranaky abrahama teny mahery zany teny zany ohatry ny kanota hoe mahataranaky abrahama anareo tsy noho ny lafiny hoe maha-olombelona anareo fa nohonina hoe noho ny famorana fa noho ny fanajanareo lay fanarahana nataony abrahama sy Andriamanitra rainareo dia mafy ny tenin'ny Jaona Paonao Batisa saingy zao kosa ny aino ny Jaona Paonao Batisa ny vahoaka hoe marony zany ary dia ny lahatra nataony Jaona Batisa teo ny atombohany antsoiny hoe Batisa tamin'ny androny Jaona Paonao Batisa no nanomboka ny atao hoe Batisa teo amin'ny androny Jaona ary dia izay rehetra ny bebaka de nataony Jaona Batisa raha mitenitsika hoe ny bebaka eto dia ilay fiverenany zanak'Israely amin'ilay fifanarahana ny fanaovan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra mazava zany raha mitenitsika hoe fibebahana eo dia fiverenany zanak'Israely zany hoe ny taranaky Abrahama amin'ilay ny fanarahana tamin'Andriamanitra okazava Andriamanitsy afangaron'ny olona tsy mbola batisa kristianina tsy akory ny batisa ny Jaona batisa ny rano ihany io ny batisa kristianina de zao hafa mihitsy fa ny batisa ny Jaona de natao an'ny zanak'Israely mazava ny batisa ny Jaona de natao an'ny taranaky Abrahama mba hiverenany ny taranaky Abrahama ao amin'ny finoany Abrahama mba hiverenany taranaky Abrahama ao amin'ilay fifanekena ny fanaovan'ny Abrahama tamin'Andriamanitra zay fotsiny ihany zay natonga ny Jaona nitondra ireo vahoaka ireo atao batisa teo amin'ny onon'ny Jordana mazava ho azy tsy mbola batisa kristianina io ny batisa ny Jaona tsy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina satria na ny zanaka range mbola nataony Jaona Batisa Jesosy aza mbola nataony Jaona Batisa zay mahatonga ny hoe mibatisa ny Jaona tsy amin'ny anarany ray sy ny zanaka fa ny batisa ny Jaona de nampitodika natao fotsiny ihany ho an'ny taranaky Abrahama ary be de be ny fa ny kristianina mbola tavela ho amin'ny batisa ny Jaona mbola mihevitra fa io batisa kristianina io de batisa ny Jaona tsia ny batisa ny Jaona de natao ho an'ny taranaky Abrahama mba hiverenana izy ireo amin'ny finoany ny testamenta taloha na hiverenana atserovany ny fahadisoany arak'izay nialany tamin'ny fanarahana tamin'ny Abrahama fotsiny ihany tsy maivana akory zany fa mavesatra zava-dehibe zany ho an'ny taranaky Abrahama fa saingy tsy mbola batisa kristianina akory io satria Jesosy aza mbola ao aorianany Jaona aza tonoana fa Jaona eo alohan'ny Jesosy tsy manomboka eo amin'ny Jaona ny testamenta vaovao fa manomboka eo amin'ny Jesosy zay natonga ny Jaona tsy nahazo resaka nisy fotoana ka niteny tamin'i Jesosy manao hoe enao angeny tokony nanao batisa e de hoy Jesosy tsy mety raha vataoko batisa ianao tsy mitombona tsony ny batisa ataonao raha vao zany manao batisa anao fa ekeo ihany aloha ankehitriny ary fanetretenan'i Jesosy mihitsy zany Jaona ny salasala hoe enao ange le ny rahany de hoy Jesosy marina fa za le ny rahana fa enao any alohako enao mbola olon'ny testamenta taloha aza tonoana fa i Jaona na de voasoratra atao amin'ny testamenta taloha na tantarany Jaona Paonao Batisa io dia mbola personazy na mbola olon'ny testamenta taloha izy satria mbola namerina ny olona ao amin'ilay fanarahan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama fa manomboka eo amin'ny Jesosy ny testamenta vaovao manomboka eo amin'ny Jesosy ny fanekem-pihavarana vaovao zay mahatonga ny Jesosy manao hoe tsy mety raha ny alohako ianao ary tsy eken'ny olona tsony ny batisa anao raha vao zany reny manao batisa anao fa ataovy aloha dia natao batisa Jesosy mazava ho azy
tsy hoe nisy ota nataony Jesosy ka mibebaka Jesosy natanaovana batisa azy fa nanome toerana ny batisa anjaonina izy amahiraka Andriamanitra anjaonina. De nytoy ny tantara fa tsy mbola batisa kristianina io. Nytoy ny tantara aty Mateo 7:20 raha mamaky le tantara isika dia aitsika tsenjery rehefa atao batisa de mandrakariva mahita maheno an'io andino itsika. Hoy Jesosy manao hoe mandeha any ianareo any am'izao tontolo zao a de ataovy batisa ny firenena rehetra, dia manao batisa azy amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, ary mandehana mampianatra izay rehetra nampianariko anareo. Dika zany de zao eo ndray le batisa kristianina io nanomboka eo am' Jesosy. Ny batisa zany dia Jesosy nanorina azy. Mateo 7:20 Jesosy nanorina ny batisa, tsy Jaona ny batisa kristianina, batisa ny Jaona eo. Ny batisa ny Jaona dia nitaky ny fibebahan'ny Jiosy iverina amin'ny lalàn'ny Mosesy na iverina amin'ny fanagana tamin'ny Abrahama, fa ny batisa nasain'ny Jesosy natao eo de batisa kristianina. Hoy Jesosy manao hoe mandehana ianareo a de ataovy mpianatra ny firenena rehetra. Tsy taka ny batisa ny Jaona hoe any amin'ny tagnanak'i Abrahama ianareo no mandeha, fa nareo mpianatra kosa de zao any amin'ny firenena rehetra ianareo no mandeha. Nisy fisokafana. De izao tsy zay nampianarin'ny Mosesy na izay nampianarin'ny Abrahama no ampianarinareo fa zay nampianariko anareo. Nisy zany fiovana na lasa ataontsika hoe fisokafana, lasa neny Abrahama dia karazan-drazana mouvement centripète, zany hoe fietsehina makany afovoany. Zay le dika ny batisa ny Jaona. Fa ny batisan'i Jesosy kosa Mateo 7:20 dia karazan-drazana fietsika mouvement centrifuge, zany hoe mandehana makany am'izao tontolo zao ianareo de ataovy mpianatra ny firenena rehetra, ataovy batisa ny firenena rehetra zay mino, izay mino tsy hoe zay tagnanak'i Abrahama fa izay mino de ampianaro azy izay rehetra nampianariko anareo. Jesosy zany no nanorina ny batisa kristianina ary ny mpianany sy ny fiangonana no nasainy nanao izany. Dia nytoy ny tantara tonga dia am' Paoly zay zara mofinainao antsika androany, tonga dia am' Paoly a de mitovy amintsika mihitsy raha maha olombelona ny zay ena riavako, de tena mitovy amintsika Paoly. Nahoana mitovy amintsika Paoly a de tsy nahita maso an' Jesosy tahaka ny Lioka, tahaka ry Matio na ry Jaona na ry Petera na ry Jakoba, reny de nahita maso an' Jesosy. Sasan'i Jesosy mihitsy ny tongony, nahita an' Jesosy ny tetiranomasina, nahita ny mofo 10 sasandrano roa nahavoky olona 10,000 sy ny sisa rehetra, nahita an'zany reo apôstôly. Fa i Paoly tsy nahita an'zany rehetra zany. Paoly taty Tarsy any lehibe na ty Tarsosy, Jesosy kosa taty Palestina. De inona ny toy ny tantara? Paoly tsy nanatry maso an' Jesosy mihitsy fa efa Jesosy any an-danitra, Jesosy efa any amin'ny voninahiny, Jesosy efa avy nombona tao amin'ny hazo fijaliana, niakatra nakany an-danitra no niantso amin'ny Paoly eny amin'ny lalany de Damasiko sy datsika manomboka eo amin'ny asan'ny apôstôly toko 7:10. Zany hoe Paoly tahaka atsika mihitsy, zany hoe Jesosy efa any an-danitra niantso azy ho tonga apôstôly. De izany olona izany, zany apôstôly zay tsy nahita maso an' Jesosy, tsy nahita an'ilay Jesosy ara-tantara fa nahita kosa lay Jesosy Kristy tamin'ny alalan'ny finoana, tamin'ny alalan'ny antso zay antsony ny tompo azy no nanoratra manao hoe tsy fantatrareo ve fa na iza ianareo natao batisa ho an'i Kristy, natao batisa ho amin'ny fahafatesany, niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa isika de niarana tsangana tamin'i Jesosy tamin'ny batisa mba handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Inona zany lay batisa amintsika kehitriny no heviny? Raha ohatra ka miainga fa maritan'ny Paoly isika, inona zany lay batisa? De io teneniny Paoly io, ny batisa zany de izao fiarahana maty tamin'i Jesosy sy fiarahana mitsangana tamin'i Jesosy. Zay ny batisa. Na iza mazava ny tenin'ny Paoly, tsy hoe ny tagnanak'i Abrahama ihany, na iza mazava be mihitsy, na iza tsika koa mbola misy hoe afa-tsy, itsika zao manao de hoe na iza afa-tsy, zay ny na iza tsika, fa na iza ny Paoly mazava io, na iza na lahy izy na vavy izy,
na gasy izy na italiana izy na iza na senegalais izy na frantsay na iza na antitra izy na tanora na lehibe izy na kely na iza mazava itenin'ny Paoly fandrandray moa na iza atsika hoa asitsika mbola fepetratra hoe na iza afatsiny fa na iza atao batisa hoy Paoly fa maritana mazava io hoe ry fiangonano na iza ataonao batisa de zao niara-maso tamin'i Kristy ny heviny ary niarana tsangana tamin'i Kristy. Paoly zany etony nanome famaritana vaovaon'ny batisa tsy miivo ao amin'ny olony tsy hotanina intsony zany lay batisa, tsy miivo amin'ny jaonina mpanao batisa amin'ilay mpanao batisa ny batisa, tsy miivo amin'ny asa takinina amin'ilay olona atao batisa koa ny batisa hoe inona ny zavatra takina aminao fibepahana zava-dehibe le fibepahana fa tsy zay ny ivon'ny batisa, tsy ny fibepahako ny ivon'ny batisa, tsy ny toerana nanaova batisa no ivon'ny batisa, tsy ny olona manao batisa no ivon'ny batisa, tsy zay io fa Jesosy Kristy tompo maty sy nitsangana tamin'ny maty no ivon'ny batisa ho Paoly. Miivo eo amin'ny Jesosy ny batisa fa tsy miivo amin'ny toerana, tsy miivo amin'ny olona, tsy miivo amin'ny effort na ny fiezahako, tsy miivo amin'ny Abrahama mihitsy koa ara fa miivo amin'ny Jesosy ny ivon'ny batisa ho Paoly. Na iza natao batisa ho an'i Kristy de niara-maty tamin'i Kristy izy niara-belona tamin'i Kristy. Fa nahoana ny hoe niara-maty, inona ny dikany hoe niara-maty ary inona koa ny dikany hoe niara-belona. Paoly manazava an'io ao ambadika kely eo Romanina 7 dia hoy Paoly moa dia resy lahatra fa ny ota de ao anatin'ny olona. Paoly de resy lahatra fa ny ota de ao anatin'ny olona. Ny antropolozian'ny Paoly na ny fijerin'ny Paoly ny antsoina hoe olombelona de zao ao anatin'ny olombelona ny ota. Mifitsaka ao anatin'ny olombelona ny ota tsy any ivelan'ny olombelona. Tahaka ny fijerin'ny antropolojia fariseo na ny antropolojia sadiseo manao hoe ny ota na ny loto de any ivelan'ny olona ka mety mifindra hoe raha mifaneraseran'ny mpanota ianao de mety ho lasa mpanota mifindra ny ota fa tsy zay amin'ny Paoly. Fa i Paoly manao hoe ianao ny ota de ao anatinao ao. Jesosy moa ny tenany olona teo manao hoe sao nareo mieritreritra fa ny ivelany mandoto anareo. Tsia, nareo no mandoto ny ivelany fa tsy ny ivelany mahaloto anareo. Fa ny ota tsy avy any ivelany fa avy ao anaty zay ao am-po ny fialonana, ny fitsiriritana, zay ny mampanota. Ny ota hoy Paoly de zao ao anatin'ny olona. Raha eny ivelan'ny olona ny ota de afaka mandositra ny ota ny olona zany. Raha eny ivelany izy de hita ny antsika azy aiza le ota tompoko de andravoangy any milaminy ty Andohalo. Le ota tompoko de aiza, le ota tompoko de any Ampandrarano milaminy zany tsika ty Andorano fotsy. Ny ota zany tsy hoe any ivelany ka hita zay andosirana azy fa le ota de zao ao anaty any hoy Jesosy. Zay raha teo ny tenin'ny Paoly. Ary satria ao anaty le ota de tsy zavatra tsy metsika akory, tsy hoe zavatra statika hoe eo de miboretaka fotsiny eo le ota fa le ota rehefa ao anatin'ny olona de velona. Zay tenenin'ny Paoly amin'ny Romanina 7 mampihetsika ny olona izy, mibaiky ny olona izy ary mety hifeny fisainan'ny olona mihitsy ara le ota rehefa ao anatiny. Dia izay ny mahatonga an'i Paoly miteny manao hoe Romanina 7:7-10 na 10:20 fantatro fa tsy misy zavatra tsara mitoetra ato amiko na ataon'ny nofoko fa ato anatiko ihany ny fikasana saingy ny ahatateraka ny tsara ny tsy ato fa tsy ny tsara zay sitrako nataoko fa ny ratsy izay tsy sitrako nataoko. Fa raha ny ratsy zay tsy sitrako nataoko dia tsy izaho intsony manao izany fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Zany hoe lay ota ato anatiko Paoly ny manao lay ratsy, ny mampanao an'lay ratsy. Dikan'izany no Paoly de zao raha mbola ato anatiko io ota io de fantatro tsara fa ratsy fa mbola ataoko ihany. Raha mbola ato anatiko io ota io de fantatro fa tsara fa tsy vitako manao ny tsara. Tsy izay rehetra manao ratsy akory de tsy mahafantatra ny ratsy. Fa ny olona manao ratsy de mahafantatra fa ratsy ny ataony saingy zao tsy manana hery anoherana lay ratsy izy. Ratsy fa ataony ihany, tsara fa tsy vitany manao azy satria le ota ao anaty. De zay mahatonga an'i Paoly miteny manao hoe izay rehetra natao batisa dia niara-maty tamin'i Kristy amin'ny fotoana anaovana batisa zany
amin'ny fotoana anaovana batisa lay olona, amin'ny fotoana anaovana batisa na iza ho paoly de zao niara-maty tamin'i Jesosy izy. Zany hoe rehefa nombona tamin'ny hazo fijaliany Jesosy ka atao batisa dia niara-maty tamin'i Jesosy maty de maty koa maty Jesosy de maty koa zay ny dikan'ilay batisa. Ny fandraisako ny batisa ny fandraisanako ny batisa de zao fiarahako maty tamin'i Jesosy, maty Jesosy de rehefa atao batisa de maty koa, ary rehefa maty de maty koa ny ota ao anatiko. Mazava ho azy tsy misy maty manota intsony, araka io tenen'ny Paoly amin'ny Romanina toko fahaenina hoe izay manota izay maty de afaka amin'ny ota. Mazava io tenen'ny Paoly io. Dia rehefa andininy fafito va izay efa maty de afaka amin'ny ota. Zany hoe rehefa atao batisa de zao mandray ny fahafatesan'ny tompo fahafatesako de maty de miara-maty amiko koa ny azy ny ota. Araka ny tenen'ny Paoly koa amin'ny Galatiana manao hoe nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo niara-nombona tamin'i Kristy tamin'ny hazo fijaliana. Tenen'ny Paoly amin'ny Galatiana toko fahaenina koa manao hoe fa zao noho izy izay an'i Kristy de nanombo ny nofony tamin'ny filany tamin'ny hazo fijaliana. Ny batisa de fandraisako ny fahafatesan'i Jesosy ho fahafatesako ary mahatonga ny ota ho miara-maty tamiko tao amin'ny hazo fijaliana tamin'i Jesosy. Saingy zao Paoly, Jesosy tsy maty tao amin'ny hazo fijaliana foana fa nalevina ary nitsangana tamin'ny maty, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy de ny batisa koa fandraisako ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Rehefa atao batisa de tsy hoe niara-maty tamin'i Jesosy koa fa nandray ny fitsanganany, tsangana tamin'ny maty izy. Ny batisa de fandraisako koa ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty, ary rehefa nitsangana tamin'ny maty de ny ota tsy nitsangana intsony. Ny ota zany maty tao amin'ny hazo fijaliana, fa iza kosa dia niara-natsangana tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Zay le andininy mahatonga ny Paoly miteny io andininy io manao hoe andininy fahaefatra manao hoe handehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Niara-nombona tamin'i Jesosy tamin'ny hazo fijaliana isika, tsy itsika intsony ny velona fa Jesosy ny velona ato anatintsika. Hoy Paoly amin'ny Galatiana eto dia mafisy manao hoe niara-nalevina tamin'ny batisa tamin'i Jesosy isika mba ho tahaka ny nananganan'i Kristy tamin'ny maty no andehanantsika kosa amin'ny fiainana vaovao. Maty Jesosy, maty maty ny ota. Nitsangana Jesosy, nitsangana fa ny ota tsy nitsangana intsony. Zay le hoe olom-baovao. Ny olom-baovao tsy lasa anjely akory, tsy zay, fa ny olom-baovao de olona zay nandray ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany tamin'ny maty ho fiainany ka mahatonga ny ota tsy manan-kery aminy intsony. Am'izay fotoan'izay de olom-baovao izy. Ny maha olom-baovao azy de zao fatan'ilay tsara de vitany manao lay tsara, fatan'ilay ratsy dia vitany ny tsy manao lay ratsy. Zay maha olom-baovao azy. Ny olom-baovao isika satria fatantsika lay ratsy de vitantsika ny tsy manao lay ratsy, fatantsika lay tsara fa vitantsika ny manao lay tsara. Ary raha sanatria manao ratsy mety menjera de mahay mibebaka, mahay miverina, mahay mifona. Zay ny maha olom-baovao. De jereo tsara makana ny Paoly azy ao amin'ny Galatiana toko fahatelo, haitsika tsenjery rehefa manatrika olona rehefa ohatra hoe misy olona manasa anao ho atao batisa de zao ny tenin'ny Paoly manao hoe tsy fantatrareo ve fa na iza atao batisa ho amin'ny Kristy de mitafy any Kristy. Zay indray le na iza ny Paoly, tsy fantatrareo ve fa na iza natao batisa ho an'ny Kristy de mitafy any Kristy. Mazava be zany, tsy misy tsony grika na inona fa izao mitafy any Kristy. Saika rentsika mandrakariva io andinitsoatra masina zay resahan'ny Paoly io, ary ny amaranany azy amin'ny Galatiana toko fahatelo andininy fahasivy, hoy izy manao hoe fa raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama. Tsy fantatrareo ve fa na iza ianareo natao batisa ho an'ny Kristy de mitafy any Kristy. Galatiana toko fahatelo andininy fahavalo amby roapolo. De izao raha any Kristy ianareo de taranaky Abrahama koa. Inona ny fiafaran'ilay batisa? Tonga taranaky Abrahama. Ny taranaky Abrahama de taranaky Abrahama ranofo. De iny lay natao batisa arak'izay lalana nitaomany Abrahama, nitaomany Jaona azy teo. Fa izao itsika kosa de tonga taranaky Abrahama amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Tonga taranaky Abrahama amin'ny alalan'ny fandraisantsika ny fahafatesan'i Jesosy sy ny fitsanganany
ho fiainantsika engeravako malala ho tahakatrao ny fitiavan'andriamanitra amin'ny alalan'ny nanomezany atsika ny zanany ny sakramentany batisa ry avako malala de fahatserovantsika ny fitiavan'andriamanitra fahasoavana ny sakramentany batisa zava-dehibe fifaliana azay tokony hitondrantsika ny zanatsika atao batisa io tsy miankina amy taona ahoana moa ny kinany eo amy taona hevitra diso zany ry avako malala misy mana ka sao ange pastery ngany ankizy kely mahatakatra amy batisa ahoana fa zava-panahy ange io e ngany ankizy kely mahay mibebaka ngany ankizy kely mahay miresaka amin'andriamanitra ahoana ny tsaizan'andriamanitra iresaka amin'io zazy io mbola tany am-boka renao de efa fantatro andriamanitra tsy misy rahatonandreohatra misy mazava de misy ny mazava ny ranomasina teneniny jesosy hoe mitsahara de mitsahatra apondra sen'andriamanitra miteny de miteny ny apondra ny balaka sy balama no zany ry avako malala ahoana no ameranao fa tsy afaka miresaka amin'ny zazy io andriamanitra satria tsika mbola tavela ao amin'ny batisa ny jaona mbola tavela ny amin'ny batisa ny jordana any amin'nony jordana dia heveritsika fa ny batisa de takzay tsia ny batisa kristiana de batisa ny fahasoavana fa niraisana any jesosy na iza na iza io fa mo raisana ohatra mandrakariva manao hoe raha misy zazakely teraka androany afaka herinandro izy any de efa soratana raha ivolana raha kely indrindra fa afaka herinandro de fa tenen'ny sage-femme manao ny hôpitaly manao hoe mandehananao makany amin'ny commune de soraty any hoe raha anina de teraka teto Antananarivo teo mason'ny sage-femme zao na dokotera zao de malagasy izy vao teraka herinandro sy tapa-bolana azy soratana any amin'ny boky mpanjakana milaza fa malagasy soratana eto amin'ny fanjakan'ny tany azy tsy miandry tsy miandry tapa-bolana ka maninona no soatana amin'ny fanjakan'andriamanitra maninona no ndrasana 9 taona 20 taona 20 taona eny any fangazy ataonao fangazy ataontsika aminjanatsika voatery fantatritsika voatery fantatry ny zaza rehefa tokony ataonao de ataonao fotsiny zao maninona no hoe tsy fantatry le zaza koa ro mahamalagasy azy sady tsy mahira-pirenena izy tsy mahafantatra ny sainam-pirenena izy nefa soatana fa malagasy fa maninona ny tsendrasana lehibe vo soatana hoe raha anina de malagasy satria zony zany ary maninona no zanaky ny kristiana de tokony ho kristiana adidinao mihitsy ny mitondra an-janakao atao batisa ataonao vaksiny izy na tsy mahafantatra raha hoe zany BCG zany a dia izao ny hevitry ny hoe Basile de Kock de zao zany DT Kock zany a de zao ny dikany ataonao vaksiny izy na de tsy fantatro io zazy eo a ny dikany atao hoe vaksiny de ohatrazay keo ny batisa tsy zay rehetra atao amin'ny zaza akory de fantatry ny zaza ny dikany fa ataontsika n'zany izy satria fantatsika fa mahasoa azy zany no zany de zao tena adidiny ray aman-dreny mihitsy ny mitondra ny zaza ho amin'ny sakramentany batisa mazava ny tenin'ny Paoly na iza no atao batisa ho an'ny Kristy de ataovy batisa raha ny zanakao e aza mietrany ka tsy maintsy zao tsia lehibe lavitra noho ny fahalalan'olombelona ny batisa tsy asan'ny saina zava-panahy andriamanitra afaka miresaka amin'ny amina iza na iza tenen'ny Paoly engany avako malala ho takatrao halehibe ny fitiavan'andriamanitra ka ame risy-poanao hiatrika izany batisa izany ny atao amin'ny batisa tsy efa rehefa mitondra ny zanakao atao batisa ianao anoloanan'ny altara ny zavatra tsaronao eo tsy ny zavatra hoe nataonao akory zay mantsy raha mandrakariva rehefa manao batisa de mitemina ka zay tompoko moa zany de mpiangona tato de zao zany de zao nadidinay de tsia ny zavatra tsarona amin'ny batisa tsy zay nataonao hoe ka zay nge za efa mibebaka de zay de varseo za efa mibebaka za efa na nifahadianina za tsy zany ny tsarona ry avako amin'ny batisa tsy zay nataonao an'andriamanitra ny tsarona amin'ny batisa hoe za nge nahavita be za tsy zay nataontsika ho an'andriamanitra ny tsarona amin'ny batisa na koa zay tsy nataontsika hoe za koa andriamanitra nge tsy mba navitinina taminao za tsy zay nataonao ho an'andriamanitra ny tsarona amin'ny batisa na koa hoe zay zavatra tsy nataonao koa ny tsarona satria tsy miivo amin'ny olombelona amin'ny batisa fa miivo amin'ny fitiavan'andriamanitra ao amin'i Jesosy izay nataon'andriamanitra ho anao ny tsarona amin'ny batisa raha mitondra zaza atao batisa zany ianao de zao no an-tsaina manao hoe inona nataon'andriamanitra ho an'ity zaza ity nomeny ny zanany hamonjy azy zay nataon'andriamanitra ho atsika zay nataon'andriamanitra ho an'io zaza io no tsarona amin'ny batisa fa tsy zay nataontsika na zay tsy nataontsika tsy any ny olana misy fotoana tokony hibebahana mazava ho azy fiainana kristianina ny fibebahana takian'andriamanitra fibebahana mihitsy ianao
mandidy izy izao tontolo zao Andriamanitra hibebaka fa ny batisa de fahasoavana ahatonganao afaka mibebaka ahatonganao afaka manatona an'Andriamanitra ho aminao an'iny fitiavan'Andriamanitra. Ivavaky sika avako tompo misaotra anao zahay noho ny fahasoavanao mahagaga fa nataonao zanakao zahay. Ny batisa zay famantarana ny fandraisanay anao mahatonga anay ho zanakao Andriamanitra, mahatonga anay andray ny fanahy masina ho fanehoana fa zanakao zahay, mahatonga anay mandova fiainana mandrakizay pray lova amin'i Jesosy zanakao. Vita batisa zay tompo de terizo ho amin'ny fahamasinanao, terizo ambany fahasoavanao. Vita batisa zay tompo de terizo zanakao ary ataovy mitoetra amin'ny fitiavana anao Andriamanitra mihoatra noho ny zavatra rehetra. Misaotra Jesosy. Amen.